Ny lohahevitra ny ten'Andriamanitra izay hitondranotokantsika dia mikasika ny amin'ny batisa ny fanahy masina. Raha misy moa tenin'Andriamanitra tena hoe tsara haitsika dia ny fampianarana momba ny batisa ny fanahy masina, satria tsika moa dia ao anatin'ny sokajy ny fiangonana antsoina hoe pentekôtista. Tsika zany dia antsoina hoe fiangonana pentekôtista Assemblée de Dieu. Ka amin'ny pentekôtista tsika dia zava-dehibe mihitsy ny ahaizantsika mikasika ny amin'ny batisa ny fanahy masina. Ka androany dia atao mba hojerevantsika miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina no hoe nahoana moa sika no vita batisa amin'ny fanahy masina, nahoana tsika no atao batisa amin'ny fanahy masina. Faharoa jerevantsika koa inona ny antony, ary dia fahatelo jerevantsika ihany koa hoe ahoana ny ahafantarana fa vita batisa amin'ny fanahy masinatsika, ary fahefatra farany hoe ahoana ny fomba ampiasantsika ny fanahy masina na ny batisa ny fanahy masina. Ndao ary atongotsika amin'ilay hoe fananinona tokoa moa zany tsika ireto hoe no vita batisa ny fanahy masina izany. Ndao ary vaky tsika ny ten'Andriamanitra voalohany. Apôstôly voalohany ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ary raha niaraka teo aminy Jesosy dia nametrapetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry teny fikasana indray izay efa renareo tamiko izy, fa tsy zao nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny mpanompo nalahy na vavy dia andatsahako ny fanahyko amin'ny zanandro izany ka dia aminany izy. Nareo dia aza miandry eto Jerosalema feperana fa hiandry ny teny fikasany ray. Ny fiangonana voalohany zany dia tsy navenan'i Jesosy hiala atao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray. Zao nao Jesosy nanao batisa nareo tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina. Nahoana tsika ny vita batisa amin'ny fanahy masina? Satria tena tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra mihitsy zany, tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, tao anatin'ny planon'Andriamanitra, tao anatin'ny programan'Andriamanitra mihitsy hoe ho atao batisa amin'ny fanahy masina isika. Olona ten'Andriamanitra ary ny mpanompon'Andriamanitra zany dia izay mihitsy ny teny fikasan'Andriamanitra, izay mihitsy ny aompon'Andriamanitra, izay ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny tian'Andriamanitra hoe andatsahako ny fanahiko na ny mpanompoko lahy na ny mpanompoko vavy dia andatsahan'Andriamanitra fanahiko. Fa amin'izao andro farany izao dia nanapa-kevitra mihitsy Andriamanitra tao anatin'ny programan'Andriamanitra ny andatsaka ny fanahiny amintsika mpanompony, amintsika izay mino azy, amintsika izay nanolotra ny fiainantsika azy, amintsika izay manaradia azy, dia ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra mihitsy nanomentsika ny fanahy masina. Ka ho antsika rehetra zany izay vita batisa ny fanahy masina dia tena tafiditra ao amin'ny drafitr'Andriamanitra ianao, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ao amin'izay nieritreretin'Andriamanitra ianao, ary ao amin'izay tena nikendren'Andriamanitra mihitsy ianao, satria izay mihitsy ny tian'Andriamanitra izay hoe ianao isika ho vita batisa ny fanahy masina. Ndao ary jerevantsika hoe fa inona moa ny antony nefa e? Ndao ary vakintsika ny ten'Andriamanitra manamara inona ny antony. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahavalo. Fa azo heranareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary rehefa olombeloko amin'ny Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko, ho vavolombeloko. Tsy adinontsika tsany ny filazantsara ny Jaona toko fahatelo
andininy fahina ambin'ny folo izay tsika rehetra hoe raha tsika mamerina manisa telo isa roa telo fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meno zananatokana fa tsy hoe izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Tsy adinitsika hatrany fa Andriamanitra dia tia zao tontolo izao, tia olona rehetra na tsara fanahy na ny ratsy fanahy na merika na inona faratsy ny olona dia tian'Andriamanitra ny olona. Tena tian'Andriamanitra ny olona rehetra n'iza. Dia tsy afa-kefa ho antsika izay mananjana ka eny manandrano manana zandry dia izao satria tiantsika ny zanakitsika, satria tiantsika ny zandritsika dia tsy tiantsika mihitsy hoe hijaly, tsy tiantsika mihitsy hoe ory ny zanakitsika. Raha satria ray aman-dreny dia tsy arary mihitsy ny zanany. Zany ny tian'ny ray aman-dreny, zany hoe tsy arary mihitsy ny zanany. Tsy tiantsika ny zanatsika hanana olana, tsy tiantsika ny zanatsika hijaly, tsy tiantsika ny zanatsika arary, tsy tiantsika ny zanatsika haratra fa harovatsika. Dia ohatr'izany koa ny Andriamanitra tena tiany olona. Na olona manahoana dia tena tiany. Dia tsy tia ho very, tsy tia mihitsy zany ny olona ho very any amin'ny fijaliana mandrakizay, tsy tia mihitsy ny olona hijaly any amin'ny fijaliana mandrakizay, tsy tia mihitsy ny olona mahitainana amin'ny fijaliana satria tia tena tia. Dia nomeny ny zanany natokana mba tsy hoany, mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Dia ohatrantsika ihany koa tiantsika ny zanatsika hiada satria tiantsika ho finaritra, tiantsika izy ho sahamafô, tsisy zavatra azo azy, tsisy zavatra mijo azy. Zay ny zanatsika satria tiantsika, izay ny zanatsika satria tiantsika. Raha manatokantrano azy ireny dia mbola tsofina rano mba hiada, irina mihitsy ny anana ny tokantrano feno fiadana na feno fahasambarana satria tiantsika ny zanatsika, tiantsika hiada, tiantsika ho finaritra. Dia ohatr'izany koa Andriamanitra tena tiany olona rehetra, dia tiany olona rehetra mba hiadana any amin'ny fiainana mandrakizay, ho finaritra any amin'ny fiainana mandrakizay, ho sambatra any amin'ny fiainana mandrakizay. Mba hahatonga n'izany rehetrarehetra izany nefa ny dia mila mino ny zanany natokana ny olona, mila mino amin'ny Jesosy. Dia izao no marina ten'Andriamanitra ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny ahory. Tsy afaka ny ino amin'ny Jesosy ny olona raha tsy mandre amin'ny Jesosy, fa tsy maintsy mila mandre amin'ny Jesosy izy, mandre ny zavatra nataon'i Jesosy izy, izay vao mino amin'ny Jesosy. Ireo olona maro tao anaty Baiboly mino amin'ny Jesosy dia mandre ny zavatra nataon'i Jesosy izy ireo, izay izy vao mino. Amin'izao fotoana izao koa dia izao ny atonga ny olona ino amin'ny Jesosy dia mila mandre amin'ny Jesosy izy. Ary izay dia ny anarantsika hoe mila mamboly tsika, mila mandre amin'ny Jesosy. Dia izay zany nanomezan'Andriamanitra antsika ny hery ny fanahy masina, ny batisan'ny fanahy masina dia hery entintsika milaza amin'ny olona ny zavatra izay nataon'i Jesosy, ny zavatra izay hain'i Jesosy, ny zavatra izay vitan'i Jesosy. Hery nomen'Andriamanitra iny. Raha ohatra zany tsika hiverina amin'ilay hoe namboly dia fitaovana nomen'Andriamanitra antsika mba ambolentsika. Ndraindray moa ny olona any amin'ny fiangonana dia izao mena azy ilay fitaovana, tena complet ny fitaovana, ary fitaovana faran'izay matanjaka sy mahery. Fa ny fiangonana tsy mamboly, tsy mitoro ny filazantsara, tsy milaza ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany, tsy mitona olona, tsy manasa olona ny fiangonana. Mena azy ilay hery, mena azy ny fitaovana,
fa izy tsy manao. alao ataontsika hoe tsy fahazahoany resaka zay. Ka zay no mahatonga antsika androandro hoe riavanao ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika batisa ny fanahy masina le dia tian'Andriamanitra zao tontolo zao dia nomeny ny zanany natokany mba tsy hovery zay rehetra nino azy fa anana fiainana mandrakizay, mba hatonga ny olona mino dia mila mandreny amin'i Jesosy izy. Noho izany ho antsika rehetra zay vita batisa amin'ny fanahy masina, ampandreneso amin'i Jesosy ny olona, ataovy ny fomba rehetra zay ahafahan'ny olona mandreny amin'i Jesosy. Resao amin'ny olona ny zavatra nataon'i Jesosy, ny zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, ny zavatra i Jesosy natao teo amin'ny fiainanao, ny zavatra tsara nataon'i Jesosy, zay rehetra tsara nataon'i Jesosy, dia mahafantarin'ny olona fa Jesosy dia manafaka, Jesosy mamaha olana, Jesosy manasitrana, Jesosy mamela hery, Jesosy mamaha olana. Ampahafantarin'ny olona zany, resao amin'ny olona zay zavatra tsara nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, dia ampandreneso ny olona zany. Fa rehefa mandrena an'izany ny olona dia hiasa Andriamanitra, ino izy, ary rehefa mino izy dia zay ny tanjon'Andriamanitra, tsy ho very izy fanana fiainana mandrakizay. Zay zany ny antony, zany hoe tsika zany mila mahazo tsara, fa rehefa nomenantsika ny batisa amin'ny fanahy masina dikan'izay dia miaingotsika zay mifamolomen'i Jesosy. Mila mahazo tsara zany tsika hoe rehefa vita batisa amin'ny fanahy masina, any amintsika zay fitaovana mila miainga mandeha mambolontsika, zany hoe mila miresaka momba an'i Jesosy amin'ny olona, miresaha amin'ny olona zay tianao resahana tsy maninona zany, fa ampidiry foana ampahafantarin'ny olona, ametra ho fanontaniana izy. Ray mantsy ilay mampiditra azy manahirana antsika, fa fanontania izy apetraka zao mahafantatra hoe inona tena antony ivavahana, dia avy alao izy ilaza zay fahafantarany azy, fa avy eo ampianao izy izao tena antony ivavahana, zao natoro asezo koa natoro inamina, afataro azy fa tia azy Jesosy, zay ny antony ivavahana. Tsy tiany Jesosy ho very izy, zay ny antony ivavahana. Tsy tiany Jesosy izy atany mandrakizay ny fahavelezana, ny antony ivavahana koa dia zao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Anisan'izany betsaka amin'ny fomba azo atao, fa anisan'izany azonao anontaniana azy koe mba ahoana ny hevitrao momba an'i Jesosy, mba manaova debat kely eo ianao sy izy ahoana ny hevitrao momba an'i Jesosy, ahoana amin'ny fahafantaranao momba an'i Jesosy, ahoana amin'ny fahalalànao momba Jesosy. Ametra ho fanontaniana izy, ahoana ny fahafantaranao zao fiaina amin'izao, dia ametra ho fanontaniana izy. Fa mikepy ianao dia zao ampahafantatra azy an'i Jesosy foana, fa rehefa mandre an'i Jesosy izy dia zay no mitarika azy iny. Zay zany ny zavatra faharoa tsara fantatsika hoe nomenantsika ny hery, miantony mba ilazantsika ny atsaran'i Jesosy, ny zavatra tsara nataon'i Jesosy, mba tonga ny olona ino, satria zay mino no manana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra, meno ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Daholo zay rehefa tsika ndray ny fahatelo hoe ahoana tokoa moa ny ahafantarana ny olona anankiray hoe nanolay batisa fanahy masina izy. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ary tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy foa tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika elatra miangonany. Ary nisy lehilahy maro mitandrena afo ny solitany izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka namintenena amin'ny fanahy masina azy. Ilay tapany farany teo dia miteny Andriamanitra, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra tamin'ny andro Pentekosta io, dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay
nampitenena ny fanahy masina azy. Nampiteny azy zany ny fanahy masina ary dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy. Io ilay antsoiny tenin'Andriamanitra hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 tao amin'ny ankonina sy ny fianakavian'ny Kornely, raha nitoro teny Petera dia gaga ireo izay niaraka tamin'ny Petera. Fa izao nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Ny ahafantarana ny olona anankiray zany hoe vita batisa ny fanahy masina izy, na nandray ny fanahy masina izy, na nlatsara ny fanahy masina izy, dia niteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha misy olona zany nolaza hoe za vita batisa ny fanahy masina fa za tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia diso zay, tsy ara-baiboly zay. Nandray ny fanahy masina izy rehefa nino amin'i Jesosy, fa ilay fanahy masina ho amin'ny fahaterahana indray. Izany hoe rehefa nino sy nandray an'i Jesosy izy, dia nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra fotsiny izy, ilay hery, ilay fanahy masina izay nahatonga azy olo-baovao. Fa ny batisa ny fanahy masina dia izay mihitsy ny namarita ny Petera azy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 hoe izay nampilatsaka zao hitanareo sy renareo zao. Ny batisa ny fanahy masina zany no famaritana azy dia zao filatsara ny fanahy masina tena anankiray araka ny famantarana hita sy re dia ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy azo sarahana ny batisa ny fanahy masina ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Jesosy ake dia efa nilaza an'io hoe zao famantarana zao ny anarak'izay nino na zao fahagagana ngeny batisa ny fanahy masina arahana fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fahagagana nanaovan'Andriamanitra fahagagana zay rehetra mino azy. Nisy fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny mino azy. Iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, dia tsy nakofa ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra tena fahagagana satria ao amin'ny Korintiana dia zao nambara tenin'Andriamanitra hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona, tsy miteny amin'ny olona. Io zany tsy natao hoe iresahana amin'ny olona na itenenana amin'ny olona tsy zay, fa tian'Andriamanitra tsika ifandray aminy, iresaka amin'ny vantana, tsy misy mpanelanelana, tsy misy mpandika teny, miteny amin'Andriamanitra izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy misy mpandika teny, tsy misy mpanelanelana, fa tian'Andriamanitra ianao zao tsika rehetra hiteny mivantana amin'Andriamanitra. Zay kely fitenenana amin'ny teny tsy fantatra iny, miteny mivantana amin'Andriamanitra ary voabara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanahy ilazany zava-miafina. Zay kely mamahagaga azy e. Io fitenenana amin'ny teny tsy fantatra io zany dia aza tiny fa miresaka zava-miafina amin'Andriamanitra. Zava-miafina momba amin'ny fiainanao, zay mahagaga azy, zay mahazava-dehibe azy. Nga fantatrao ny avoaka ny ampitso, mbola zava-miafina aminao zany. Fa ny fanahy masina nefa mahafantatra izay tranga ara-pitso, dia izy no miteny, izy no miresaka amin'Andriamanitra, izy no mivavaka. Milaza zava-miafina momba anao io, milaza zava-miafina momba ny ankonanao, miresaka zava-miafina momba ny fiangonana, efa miresaka zava-miafina momba ny olona amin'Andriamanitra ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy diko kely izay aloha ho antsika rehetra izay vita batisa amin'ny fanahy masina, aza sakanana amin'ny
masina indraindray sakanatsika ny fanahy masina tsy avelantsika ilaza zava-miafina amin'Andriamanitra ny fanahy masina fa manao vavaka an-tsaina foantsika asa sakanana fa avelao izy vavaka raha vao manomboka mivavaka mihitsy arenao tsy miandry ela fa vao manomboka mivavaka ianao dia tonga dia atombohy amin'ny vavaka ampanay fitenena ny fiteny tsy fantatra tonga dia avelao ny fanahy masina hivavaka fa ny fanahy masina nge mivavaka mivantana amin'Andriamanitra milaza zava-miafy aza ferana misainao ny fiasan'ny fanahy masina sy ny eritreritro avelao ny fanahy masina hilaza zava-miafy avelao ny fanahy masina hivavaka ny vavampana amin'ny tena fiteny tsy fantatra atandray atolohatany teny avelao ny fanahy masina hivavaka fa milaza zava-miafina mahasoanao iny ary tsy mahasoanao ihany fa mahasoa ny fiangonana mahasoa ny afy mahasoa ny olona rehetra betsaka mihitsy ny mijoro-vavolombelona ny amin'ny fitahiana tsy hoe raisinao fotsiny fa raisiny ny hafa ihany koa no mivavaka am-panahy izay ataontsika misy olona nge tena voatamanokana no fitenena amin'ny teny tsy fantatra ataontsika misy olona nge ka misy zavatra manokana ataon'Andriamanitra eo no fitenena amin'ny teny tsy fantatra ataontsika satria ilay fanahy masina antsika no miteny zava-miafina amin'Andriamanitra zava-miafina momba ny olona anankiray dia fitahiana izany aoka ianao fitahiana azy itenena mihitsy hoe Jesosy eo tia ao fitahiana ho an'ny hafa avelao ny fanahy masina hivavaka fahagagana ary are-pasoava ary manotenanao arake androso e satria izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tena ndao ary faranantsika hoe ahoana no fomba andraisantsika ny batisa ny fanahy masina Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano-boly izay fitoerany dia Petera sy Johana sy Jakoba ary sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zeloty ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo niraisaina naritra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'ny Jesosy ary ny ranariny. Luka toko faha 12 dia nandiny fahatelo ambin'ny folo. Luka toko faha 12 dia nandiny fahatelo ambin'ny folo. Korahy anareo na dia ratsy azy mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo tsy mainka valitray izay any an-danitra no hanome fanahy masina ho an'izay mangataka aminy tsy mainka valitray izay any an-danitra no hanome fanahy masina ho an'izay mangataka aminy ho an'izay mangataka aminy izay mangataka amiray zany dia omeny fanahy masina izay mangataka raha misy zany tsy dia angataka dia tsy manome mihitsy amiray fa amiray zany dia manome ho an'izay mangataka. Eto ny ray amin'izao fotoana izao eto Jesosy tsara ny miaraka amintsika eto ray tsara ny miaraka amintsika eto raha izy no angatahntsika dia izy no amaly antsika izy no manome antsika izy no androtsaka amintsika amin'ny fanahy masina izy no andatsaka antsika amin'ny fanahy masina. Raha mantsika ilay saintsika tsy anina loatra indraindray dia tsy tsara loatra ny saintsika indraindray tsika mieritreritra zavatra hafa tsy misy antsointsika fa tsy Jesosy eto tao anatin'ny fidiranana sandratritsika Jesosy eto izy tsy misy afa-tsy Jesosy eto raha hivavakantsika dia Jesosy mivavahantsika eto tsy mivavaka amin'ny zavatra hafa tsika noho izany raha angataka amin'ny Jesosy tsika dia Jesosy ny amaly antsika ary Jesosy ny hanome antsika ny fanahy masina eto.
ndraiky io ozy izy ny olona sasany tsy olona kakaniny hoe dia ndraiky fanay masiny dia ndraiky ngamba no miteny za hoe dia tokony andray fanay masiny zany azadiny Andriamanitra efa nisafidy ny fahasoavana ny batisa ny fanahy masina. Rehefa vita batisa ny fanahy masina ianao dia izao feno fahasoavana ianao zay. Zay efa tonga ny fiangonantsika nomena anaraka hoe iraka feno fahasoavana ny batisa ny fanahy masina, fahasoavana ny fanahy masina. Ny fahasoavana zany dia zavatra faran'izay tsara indrindra omena ny olona tsy mendrika ny olona tsy mendrika na iza tsy afaka hiteny za mendrika tsy mendrika ny olona tsisy olona mendrika zany tsy misy fa ny batisa ny fanahy masina dia fahasoavana men'Andriamanitra no tsy mendrika azy akory. Zay no maha-Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra ampy-pahasoavana zay. Ny batisa ny fanahy masina zany dia omen'Andriamanitra zay mangataka na zay mangetaheta. Ireo fiangonana voalohany dia zareo moa dia natsapa mihitsy tena raha ohatra hoe ady zany ady tonga KO izy ireo mbola tsy tonga aloha ny ady dia fa bevava be izy ireo zay Jesosy nahara-maty aminao ary na dia ho resy daoly any olona rehetra zay tsy resy zay tsy resy zany zay Jesosy ho resy isy ady mafy androany dia ho resy zay tsy resy andositagna zay tonga tokoa le ady tao misany Getsemane raikitra le box KO daholo ny mpianatra nandositra tsy misy afa-ty Jesosy rehetra sisany niatrika miady arana resy hatramin'ny vary miady varipetera ilay be vavabe na fanafobe nandositra nandany Jesosy za tsy mpanao box zany tsy anisan'ny combat zany tsy isy mpanao combat zany niady dia rehefa mitsangana Jesosy dia nangolony Jesosy izy ireo olona avy resina box ireo avy KO ireo kivy kely fa ozy Jesosy hoe zao tsy mahazo mialy entonareo tsy maintsy tafina mihery avy any amin'ny avo ianareo andraso ny teny fikasana ray. Rehefa lasy Jesosy dia tonga dia mifampiresaka izy ireo mino fa mifampiresaka tena mafy ny ady tena KO-tsika tsy amikeritsika nampatanjatsika noho izany tao hiakatra hivavaka tena mila heritsika mila mifanahy masintsika tena nomboka teo mangetaheta izy ireo tao amin'ny efitrano-bolo ary dia mivavaka reo rehetrareo dia niraisay nahatra mivavaka nangetaheta ny fanahy masina izy satria nahatsapa izy fa zao tsy mety mihitsy ka ity fiainana manompo an'Andriamanitra ity raha tsy feno ny fanahy masina. Zay eo any tena ilaina amintsika ilay fahatsapana ilay fandresen-davitra hoe tena tsy mety zao fampoko an'Andriamanitra zao hoe tena tsy mety raha tsy feno ny fanahy masina tsy mety mihitsy raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina tsy mety mihitsy raha tsy vita batisa amin'ny fanahy masina noho izany angetaheta mba ho fenona amin'ny fanahy masina. Aiza ve ka tsy sanjo vavolombelona fa menatra tsy santantara ny zavatra nataon'i Jesosy afa menatra tena tsy mety mihitsy mila ny fanahy masina eo-tsakao mahafapo ny fanahy mangetaheta Andriamanitra
rehefa magnetahentsika dia mahafapoantsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra efa niteny fa handrotsaka rano amin'izay magnetahety, handrotsaka ny fanahy masina izy ho an'izay magnetahety. Dahorantsika hivavaka. Rehefa mivavaka tsika dia tena ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra, ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny atonga antsika ho vita-batisa amin'ny fanahy masina. Tsika rehetrarehetra rehetra mitsy misy na dia iray na vaovao tamin'ny heriny ianao, na vaovao tamin'ny tapa-bolana ianao, na vaovao tamin'ny ray volana ianao, tiana Andriamanitra ianao atao batisa amin'ny fanahy masina. Efa na vaovao tonga androany ary ianao ka mino ianao, tiana Andriamanitra ianao atao batisa amin'ny fanahy masina, ho tafiana hery. Fa ianao fotsiny mila mangataka, ianao fotsiny mila mangetahety, ianao fotsiny mila resy lahatra hoe tena mila ny fanahy masina, miankina amin'ny fanahy masina. Dahoara ataontsika ireo hoe fanahy masina mila lava, dia hivavaka tsika rehetra rehefa aveo mangataka amin'ny fanahy masina tsika hirotsaka amintsika, ameno antsika.